faly miarabantsika rehetra zay manaraka an'izao fampianaran'izao ndray izay ny pasteur Mahery Razafindralambo ny mbola mizara ny fahasoavana ho anao itoy ianatra an'ireo fanjakana efatra lehibe sika efa niresahantsika tamin'ny lesona farany fa miaraka amin'ny symbole ny nampanoratan'Andriamanitra an'ireo fanjakana efatra lehibe izay tranga ty amin'ny andro farany alohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy efa hitantsika ny liona manana elatry ny voromahery ny ongotra de ny fanjakana Angleterre zany sy ny fanjakana Amerikanina zay niala avy tany Eropa ka naleo tena nakany Amerika aveo ny bera zay nampisondrotra ny ela-tenany de ny fanjakana Rosianina na ny firaisana Sovietika nisy taola tehezana telo teo ambavany anelanelan'ny nify noho ny Baiboly izay mampiseho an'ireo tanàna telo de Abkhazie, Ossetie Atsimo ary ny Géorgie zay nogiaza ny Rosianina foana efatry ny ela Léopard nanana lo efatra ndray de lo efatra de ny fanjakana efatra ny fandimby atao hoe Reich izay midika hoe royaume na fanjakana tao ny Reich voalohany ny Reich faharoa ny Reich fahatelo ny Hitler zay natonga ny ady lehibe faharoa ary ny Reich fahaefatra zay mandraka kehitriny tsy izy io firenena io fa ny Alemanina zay lazain'ny Baiboly fa manana ela borina efatra koa ao an-damosiny ny ela borina ao an-damosiny sika de ny fanjakana frantsay ny akolano symbole maneho foana ny frantsay tsy ny Baiboly ihany no maneho miaraka an'ireo firenena roa reo fa ny filazam-baovao rehetra de milaza ny fiaraha-miasa an'ireo firenena roa reo manao hoe le couple franco-allemand ahoana ndray ary ny amin'ilay biby matsiravina ao amin'ny Daniel 7:7 ho ilay teny hoe noho ny afaka zany de nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho ary indro ny fahaefatra biby matsiravina sady matanjaka no mahery indrindra ary manana ny vy lehibe izy ny hinana sy nanotaota izy ary ny sisa tsy laniny de nosohosen'ny tongony ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy sady manana tandroka folo tsy hitany Daniel ny endrika anehoanany ty biby farany ty tsy hitany hoe liona na elefanta na inona fa ny any azo ny lazaina de hoe manana tandroka folo izy inona aloha ireo tandroka folo ao amin'ny 2:20 ny teny de milaza hoe ireo tandroka folo de mpanjaka folo ary isy ray tandroka kely koa hitsangana anjera mpanjaka telo io tandroka kely io no antikristina ilay président mondial hitsangana ary ny tandroka folo ny Baiboly de fanjakana folo ao anatin'ilay biby matsiravina hitsangana nosika n'io tandroka kely io izy rehefa aveo miresaka ny soratra masina eto ny gouvernement mondial na nouvel ordre mondial na lay fanjakana tokana hitsangana hitondra nyty zao tontolo zao ty ao anatin'ny atao hoe fahoriana lehibe izay fotoana 3 taona sy tapany io alohan'ny atongavan'i Jesosy Kristy ao Armagedona ao amin'ny Daniel 7:7 sy ny Daniel 7:7 sy ny 7:20 de hoy ny teny hoe ilay fahaefatra amin'ny biby de fanjakana fahaefatra ety ambonin'ny tany izay ho hafa noho ny fanjakana rehetra sady andrava ny tany rehetra ary anososy sy anorotoro azy izy ny vanim-potoana atao hoe fahoriana lehibe zay resahan'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matteo 4:20 andininy 2:20 sy ny 2:20 milaza ny teny fa amin'izany andro zany de isy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy toazy hatr'izay ny andohany zao tontolo zao ka mandraka kehitriny sady tsy hisy intsony ary raha tsy efa nafoeziny zany andro zany de tsy nisy nofo vonjena fa noho ny olom-boafidy de ho afoezina izany andro zany ao anatin'izany fotoana fahoriana lehibe izany izay aharitra 3 taona sy tapany no hitondrany ny antikristy na lay président mondial nyty zao tontolo zao ty amin'ny alalan'ny fanjakana tokana maneran-tany zany izy no filoha manapaka an'izao tontolo zao mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy ametraka ny fanjakany ny Daniel 7:20 sy ny 2:20 teo de manao hoe fa izany tandroka izany nanoto ny olo-masina ka aharesy azy milaza aloha io fa anenjika sy amon'ny kristianina io fanjakana hitsangana io ka ho resiny tena kristianina mety tsy de tiatsika loatra ny mieno an'izany kanefa de izany no tsy maintsy hitranga satria izany ny voasoratra ao anatin'ny Baiboly hoy ny Apokalipsy 3:17 hoe
navela hiady tamin'ny olo-masina izy ka aharesy azy. Ny Daniel toko 7:1 dia manao hoe nanoto ny olo-masina izy ka aharesy azy. Ary ny Daniel toko 9:4 dia milaza fa animba ny mahery sy ny olo-masina izy. Ny Apokalipsy toko 4:7 kosa dia manao hoe ary rehefa novahana ny tombo-kase 5 dia hitako teo ambanin'ny altara ny fanahin'izay vovony noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe tompo masina sy marino, mandra-pahoviana no tsy hitsaranao sy hamalinao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany. Ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina ny ala sasatra kely aloha izy, mandra-pahatapitry ny mpanompo namany sy ny ralahany izay efa hovonoana tahaka azy koa. Manambara fotoatsarotra ho an'ny tena kristianina zany ka mila miomana dian'izao mialoha. Betsaka milaza mantsy fa tsy andalo n'io fahoriana lehibe io ny olom-boafidy fa hiakatra hitsena ny tompo mialoha. Za koa taloha mba nihevitra an'izany fa ampianatra anao mialoha amin'izao fandaharana izao fa tena hiatrika fahoriana lehibe tsika ary ho hitanao amin'ny fampianarana rehetra mandeha eto fa any amin'ny faran'ny adin'ny Armagedona ny fiakaran'ny fiangonana satria opory fotsika amin'ny soratra masina maro atao anatin'ity fampianarana ity zany. Mbola ho hitantsika miandalana eo moa ny momba an'izany fa arao foana aloha ny fandaharana. Nahoana ary no resy ny tena kristianina dia satria sabatra sy basy sy bomba ary fitaovam-piadiana mahery vaika no entina hiady aminy an'izany. Ka ny tena mpanaradian'i Jesosy Kristy marina dia anaraka ny tenin'ny tompo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Mateo toko 5:4 zany. Izany no anisan'ny antony nanomezana ny fanahy masina mba ahavitatsika an'izany, anana fanahany martiora ka ahatoky hatrany amin'ny fahafatesana ho an'i Jesosy Kristy. Ny apôstôly Paoly dia nampianatra koa hoe aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Romanina toko 12:17. Ka ny tena kristianina hoy ny tena kristianina feno ny fanahy masina dia mbola hivavaka foana ho an'ireo mpanenjika azy tahaka ny nataon'ny apôstôly tamin'ny androny ihany. Ka raha miteny ny soratra masina teto hoe resy ny kristianina dia tsy faharesena ara-panahy akory ny resaka eto fa ara-nofy ihany, satria tsy misy olona ampiasain'ny devoly tokony haharesy ny tena kristianina zany raha ara-panahy fa fiaretana ara-nofy vetivety no ady miatra amin'ireo olom-boafidy ireo. Ary fandresena miezinezina mandrakizay kosa ny setrin'izany rehefa avy eo satria rehefa tonga Jesosy Kristy vakitsika ny toy an'ny teny ao amin'io Daniel toko 7:2 io dia omena azy ireo ny fanjakana. Hoy ilay teny teo hoe nomena ny rariny ny olo-masiny avo indrindra ary tonga ny fotoana na azahoan'ny olo-masina ny fanjakana avy eo. Rehefa mitsangana izany gouvernement mondial zany izay hoentin'ilay président mondial tokana dia ho tonga Jesosy Kristy 3 taona sy tapany ao aorianan'izany dia ametraka ny fanjakana izy. Tapitra treo ny fanjakan'olombelona fa Jesosy no mpanjaka arivo taona eto tany aloha ary anjaka mandrakizay kosa rehefa avy eo. Hiara-anjaka amin'ireo olom-boafidy ireo dia ireo izay manana fanantenana mahafinaritra hitsena azy eny amin'ny rahoan'ny lanitra zany. Dia hoy ny toy an'ny teny ao amin'ny Daniel toko 7:7 hoe izao no lazaina ilay fahaefatra amin'ny biby dia fanjakana fahaefatra ety ambonin'ny tany izay ho hafa noho ny fanjakana rehetra sady andrava ny tany rehetra ary anososy sy anorotoro azy. Io ilay fanjakana tokana na ilay gouvernement mondial. Tsy isy firenena mizarazara intsony izao tontolo izao fa fanjakana tokana tsy refesy mandidy filoha tokana no hitondra n'izao tontolo izao ao anatin'ny atao hoe fahoriana lehibe izay niresahantsika teo. Io filoha tokana io no antson'ny Baiboly hoe bibidia voalohany na antikristy. Raha nahaleo tena no nahitany Daniel n'ireo biby na fanjakana ny rahantsika tany amin'ny lesona tamin'ny farany teo tao amin'ny Daniel toko 7 dia ny liona, ny bera, ny leoparda dia lasa nitambatra ho fanjakana iray kosa ireo rehefa nilaza momba ny fanjakan'ny bibidia na io fanjakan'ny antikristy io ny apôstôly Jaona ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Olona hiteny hoe ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy
ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka folo sy lofito ary ny bibidia zay efa hitako de tahaka ny léoparda ary ny tongony tahaka ny an'ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Ny firenena liona de ny anglisy ho isika, ny bera de ny sovietika, ny léoparda de ny allemana, de hitambatra ireo ka anangana ny fanjakan'ny antikristy. De milaza ny teny teo fa manana lofito sy tandroka folo io fanjakana tokana io. Izy ireo lofito de tsy iza fa ny lohan'ny liona anankiray, ny lohan'ny bera anankiray, ny lohan'ny léoparda anakefatra ary ny lohan'ilay biby matsiravina anankiray. Ny totaly fito zay, ary ny tandroka folo de ny tandroka folo n'ilay biby matsiravina. Io toko sy andininy io de milaza ny rafitra misy ao amin'ilay gouvernement mondial zay entin'ilay antikristy. Ny filazana fa tahaka ny léoparda izy de mampiseho fa tena anana fanapahana lehibe na domination lehibe izy, satria efa hitantsika tany amin'ny fanambarana ny léoparda tany amin'ny lesona tany aloha fa hoe manana domination na fanapahana lehibe ny léoparda. Ny baiboly teo milaza fa anana domination amin'ny tany rehetra io fanjakana tokana io. Iotra noho ny famonoan'olona tamin'ny abibinana génocide nataon'ny Hitler aza no hitranga zany. Hoy ny teny ao amin'ny Daniel toko 9:4 hoe animba ny mahery sy ny olo-masina izy, ho enjehany sy hovonoany daholo zany zay manoto anazy rehetra sy manoa tohatra azy na olo-tsotra na ny olo-masina, zay milaza ny fahamarinana. Ny Daniel toko 7:7 milaza fa nanana ny vy lehibe izy, ny hinana sy nanota ota izy, ary ny sisa tsy laniny de osohosen'ny tongony. Efa ely Satana no nanana fanindrina te hitondra nyty zao tontolo zao ty, satria te angala tahaka an' Jesosy Kristy izy, zay Andriamanitra ny tafinofo nanao ny famonjena tety am'izao tontolo zao. Ny devoly de mangala tahaka foana ny fomba an'Andriamanitra. De fotoana mety indrindra io aminy, io fotoana io, satria misy tombontsoa io, misy olona io amin'ny fomba natanterahany an'izany io, misy olona zay lay président mondial mitondra an'izao tontolo zao, de hiditra amboletra ao amin'ny olona io izy mba hitondra nyty zao tontolo zao ty ao anatin'ny fahoriana lehibe. Ka mazava ho azy fa tsy hanao famonjena tahaka an' Jesosy Kristy no ataony, fa amin'ny mahasatana azy de hitondra olona any amin'ny fandravana sy ny famonoana ary ny fandringanana izy, satria izay mihitsy no toetra ny Satana, tsy tonga raha tsy andrava, amono ary andringana. Ka de hitondra nyty zao tontolo zao ty ao anatin'ilay nataontsika teo hoe fahoriana lehibe izy. Ny faminaniana manaraka momba nyty fanjakana ity de no hoe ny tongony tahaka ny an'ny bera. Ny tongotra de milaza ny herina ny tanjaka, milaza ny baiboly eto ny tanja ny ara-pitaovam-piadiana lehibe zay tahaka ny an'ny Rosianina, satria ny bera de ny Rosianina hoy tsika teo. Ny Rosianina de anisan'ny firenena matanjaka indrindra amin'ny fitaovam-piadiana. Izy no anisan'ny tena andro lehibe ara-pitaovam-piadiana, ohatra tamin'ny ady lehibe faharoa. Milaza zany fa tena atanjaka be ara-pitaovam-piadiana io fanjakana tokana io, anoerany an'izany firenena tsy mety miaraka aminy sy ny olona zay rehetra mandaha azy. Mazava ho azy zany satria azo antoka fa eo ambany fahefany daholo ny vondrona ara-tafika rehetra misy ton'ny otanina sy ny vondrona iraisam-pirenena hiaraka amin'ny daholo ireo, ary anana tafika tena manerana n'izao tontolo zao izy, tahaka ny tamin'ny andron'ny Romanina reny sy tahaka ny tamin'ny andron'ny Hitler reny. Ka zay olona tsy manaraka ny rafitra sy ny lamina zay apetrany de ho vonoiny. Hoy ny 5:20 ao amin'ny Apokalipsy toko 7:20 io ihany hoe hampamono izay rehetra tsy mety mikohaka eo amin'ny lohan'ny sarin'ny bibidia. Ny dikany de zay tsy mety manaiky miakohaka eo amin'ny sariny de ho vonoina daholo. Ny faminaniana mbola jerentsika manaraka de ny hoe ny vava ny tahaka ny vavan'ny liona. Io de milaza fa iteny anglisy io fanjakan'ny gouvernement mondial io, satria ny liona hoy isika tany aloha de ny firenena anglisy, ary ny vava de manambara ny teny ampiasaina. Ny teny anglisy zany no ifandraisana maneran-tany amin'izany fanjakana zany. Tsy mahagaga zany satria fantatsika fa ny teny anglisy ny teny eken'ny firenena rehetra sy ny firenena mikambana ho teny iraisam-pirenena amin'izao andro farany zao. Ny tanjon'ny devoly mantsy de ny amerina ny tao a Babela ka nampiasa ny fitenenana mitovy mba iray hevitra
anohatra an'Andriamanitra ka nahatonga an'Andriamanitra nanakororoka ny teny tamin'izany mba hiparitahan'ny olona iran'izao tontolo izao. Dia izany no hitranga indray amin'ity fanjakana tokana ity, iray fomba fiteny ny firenena rehetra ho tokana ny mpitondra dia ilay antikristy, tokana ny vola ampiasaina, isy puce elektrônika hivoaka tsy hoatsy ary ho terena tsy maintsy apetaka amin'ny olona rehetra tsirairay zany, ho tokana ny fivavahana, isy fivavahana ekumenisma lehibe ho atsangana iraisan'ny rehetra. Dia iverina iray hevitra no ohatra an'Andriamanitra ny firenena rehetra tahaka ny tao Babela ihany, anaiky ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy, ny vavy sy ny vavy, tsy hanaraka tsony ny tena tenin'Andriamanitra. Efa miseho daholo zany faharatsiany zany ary efa hitantsika fa efa tena mihoatra ratsy lavitra noho ny tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora aza ny zava-mitranga ankehitriny. Dia ireo fanjakana lehibe efatra voalaza tany ireo zany, ny Leopard na ny Allemagne, ny Liona na ny Anglisy, ny Bera na ny Rosianina, ireo no lazain'ny Baiboly fa ikambana eto ka anisan'ny andrafitra n'izany gouvernement mondial zany. Dia hoy isika tany aloha teo hoe raha ny saraka no samy manana ny fiandrianany no nylazan'ny mpaminany Daniela n'ireo fanjakan'ireo amin'ny Daniela 7, dia nitambatra ho anankiray kosa izy amin'ny nanambaran'ny apôstôly Jauna azy ireo amin'ny Apokalipsy 7:12 rehefa nilaza n'ilay gouvernement mondial izy na ilay fanjakan'ny Bibidi. Ny zavatra mahafinaritra eto dia te ilaza ny Baiboly fa Andriamanitra ny nanoratra ny faminaniana rehetra satria misy eo amin'ny 900 taona eo ny elanelan'ny taona nanoratan'ny mpaminany Daniela sy ny apôstôly Jauna, ary samy tsy misy nahalala izy roa lahy ny hevitry ny faminaniana izay nisoratany momba n'ireo biby ireo na ireo firenena ireo, satria hoy isika tany aloha hoe natao antsika ty amin'ny andro farany ny hahalala ny faminaniana ny soratany satria mbola tsy nisy koa ireo fanjakana ireo tamin'ny andro nanoratany azy. Kanefa dia mitovy ny biby na ny fanjakana miaraka amin'ny symbole izay hitany sy nosoratany izy miraharaha ireo, dia ny liona, ny bera ary ny leoparda. Midika izany ry havana fa Andriamanitra no nanoratra ny faminaniana rehetra ao amin'ny Baiboly, fa niova sekretera fotsiny izy 900 taona taty aoriana teto. Milaza amintsika izany ho an'izay mbola misalasala sy mametram-panontaniana hoe tena Andriamanitra marina ve ny nanoratra ny Baiboly? Dia milaza amintsika izany fa izy tokoa ny mpanoratra, fa sekretera nampiasainy fotsiny mpaminany Daniela na ny apôstôly Jauna sy ny mpanoratra rehetra ao amin'ny Baibolinao. Hoy ny Petera 2:1-20 sy ny 2:20 hoe ny famoahakevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay nitondrany ny fanahy masina azy. Ny dikany dia tsy indromandry avy amin'Andriamanitra daholo ny teny rehetra ao amin'ny Baiboly, ary tsy misy fifanoherana na dia iray aza ao amin'ny Baiboly fa ampy amaly ny fanontaniana rehetra mipetraka ny teny rehetra nataon'Andriamanitra. Efa hitan'Andriamanitra meloha daholo ny zavatra hitranga rehetra ty amin'ny mandrakizay ho avy, amin'ny Andriamanitra omnipresent azy, eo anoloany daholo no avy rehetra, efa tany izy na hita tany, ka niverina indray nampanoratra n'ireo mpaminan'ireo ny zavatra ho avy izay tiany hampahafantarina antsika. Dia izany no mitranga eto, te hampafantatra antsika mialoha ny zavatra olalovantsika izy, mba hahafahantsika miomana meloha ka tsy ho voafitaka tsika, mba ho maro ny tsena azy eny amin'ny raha any lanitra rehefa tonga tokoa izy, satria voasoratra fa izy fifoazam-panahy lehibe nefa izy fiamorana be koa nefa. Dia izany no antony hampitandremana antsika meloha ry havana, mba tsy ho anisan'izay empotra isika fa handroso hafana mandrakariva ao amin'ny fanahy. Iverina amin'ilay gouvernement mondial teo sika, efa ela no nikononkonona an'izany fanjakana tokana na ny gouvernement mondial zany ny mpitondra fanjakana amin'ny firenendehibe sy ireo olona matanjaka maro amin'izao tontolo izao. Fa ny Baiboly kosa dia milaza ao amin'ny Apokalipsy 7:7 fa tamin'ny faharavan'ny mur de Berlin, zany hoe tamin'ny 720 ny tena nanomboka ny fiketrehana ny fahatanterahana azy. Ahoana no ahafahantsika milaza an'izany ary aiza ny tenin'Andriamanitra milaza an'izany? Vakitsika eo amin'ny Apokalipsy 7:7 manao hoe ary hitako ny lohany anankiray izay toa voka efa ho faty,
nefa sitrana ihany lay feriny saika nahafaty azy ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay biby ty efa hitantsika teo fa manana lofito lay gouvernement mondial io izay iverenantsika ndray fa loray any lioana fanjakana anglisy io loray any bera fanjakana rosianina io lo efatra any léoparda fanjakana allemana io ary ny loray an'lay biby matsiravina zay manana ny tandroka folo izy am'ireo lofito ananan'ilay biby ty ireo ny tiana lazaina amin'ny hoe lo anankiray zay efa ho voka ho faty nefa sitrana ihany io de ny lo fahatelon'ny léoparda zay no azavaintsika tany aloha hoe ny raitry fahatelo izay nisy ny fanjakana Hitlera hoy aho tany aminao tany aloha tany hoe raha tadidinao hoe tazomy any anatin'ny sainao any aloha lay resaka fizarana saika nahafaty ny Allemagne fa ilaitsika amin'ny fanazavana ny lesonao arinao de ilaitsika amin'izay izy eto zao ny fanjakana raitry fahatelo an'ny Hitlera araky ny tantara de resin'ny fanjakana eran-tany izay nitambatra na ny Allié tamin'ny ady lehibe faharoa ary nizarazarain'izao tontolo zao tamin'ny alalan'ny mur de Berlin ny antsoina hoe mur de la honte isika ho Allemanina tandrefana sy Allemanina tatsinanana izy mba ampalemy azy tsy anana fanapahana intsony na domination intsony araky ny lazan'ny baiboly azy teo de nolazaina fa maty ny fanjakana Allemanina tamin'izany fotoana zany ho isika tany aloha ny lohan'ny léoparda fahatelo io na ny raitsy fahatelo ny Allemanina de hitatsika ny toy an'ny tantara fa tsy maty anefa i Allemagne fa rehefa nazera io rindrombe mizara ny fanjakana io na ilay mur de la honte io tamin'ny taona 7 de velona indray ny fanjakana Allemagne raitry faefatra lo faefatra ny léoparda zay tarihan'ireo chancelier ny fandimby mandraka kehitriny zao de efa hitatsika fa nianatanjaka indray ny fanjakana Allemagne na ny léoparda ka niaraka tamin'ny elaborina na ny frantsay hatrany izy nanangana sy nanamafy mandraka kehitriny zao ny Union Européenne io no endrik'ilay biby matsiravina amin'izao fotoana zao fa hivadika ho gouvernement mondial kosa izy rehefa tonga lay telo taona sy tapany farany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy nanomboka teo amin'ny taona 7 io zay nianjeran'ny mur de la honte io na ny mur de Berlin io no nahazo vahana aingana indray ny hevitra hitoy hanorina ny nouvel ordre mondial na ny gouvernement mondial izay ny tian'ny baiboly lazaina tamin'ny teny teo hoe ny lohany anankiray izay tovoka efa ho faty nefa sitrana ihany lay feriny saika nahafaty azy mampiseho ny raitry fahatelo Allemanina noravana fa tsy nahafaty azy zany fa mbola velona indray ny fanjakan'ny chancelier na ny raitry faefatra mandraka androany miaraka amin'ny frantsay na ny elaborina na nangana ny Union Européenne zay fototra hivoahan'ilay nouvel ordre mondial zany satria manomboka teo de teraka tokoa ny hevitra norina n'izany gouvernement mondial zany 20 andro monja tao aorian'ny enjeran'ny mur de Berlin io de nisy sommet natao tao a Malta tamin'ny voalohan'ny volana Desambra 7 nahitana ny filoham-pirenena matanjaka rehetra tamin'izany tamin'ny faran'io sommet io de nanao fanambarana izy ireo fa ho atsanganaingana ny nouvel ordre mondial na ny gouvernement mondial ary samy anaraka ny lamy mahatongavana amin'izany sy ny anatanterahana an'izany ny firenena rehetra matanjaka eran'izao tontolo zao teo zany no tena teraka ny fivoizana ny resaka mondialisation mba hoentina metrahana ny nouvel ordre mondial makany amin'ny gouvernement mondial mba hicontrôlena n'izao tontolo zao de hoy ny baiboly milaza azy hoe ho gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidy nanomboka teo tao arinan'ny fitsanganan'ny lo faefatry ny léoparda zany na ny fianjeran'ny mur de Berlin de gaga ny tany rehetra manaraka an'izany mondialisation izany ary tsy mijanona intsony ny mikondoa anangana n'izany fanjakana tokana izany amin'izao fotoana zao zao tontolo zao maro ireo filoham-pirenena matanjaka no manao fanambarana mihitsy amin'izao fotoana zao fa tsy hisy asakana izany mondialisation zany na iza fa na ny tenin'izany na tsy ny tenin'izany ireo filoha ireo de za milaza aminao fa tsy maintsy ho tanteraka zany gouvernement mondial zay fanjakana tokana hoentin'ilay président mondial zany atoato satria nahoana satria ao anatin'ny baibolinao zany ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka ry havana satria marina amin'ny teniny sy ny faminaniana ataony foan'Andriamanitra
rehefa tena hitsangana io gouvernement mondial io de ho gaga ny firenena rehetra manaraka azy ho ny baiboly teo. Inona no hevitry le hoe gaga? Admiration amin'ny teny frantsay no ilazany azy, izany hoe variana amin'ny fahatsarany, hitoraka voninkazo azy, tsy hisy antso azy hoe antikristy izany na bibidi izany, fa ianao zay nampahafantarina ny baiboly no mahalala fa io lay antikristy lazainy ny baiboly hoe bibidi, satria tsy izany no miteny an'izany fa ny baiboly. Ka de ho heverin'ny olona rehetra sy ny firenena rehetra ho fandaminana tsara indrindra teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao io nouvel ordre mondial io, ka anaiky sy akohaka eo anatrehany daholo ny firenena rehetra. Hoy ny Apokalipsy 7:15 hoe ary ankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany. Ho voafitaka ihany nefa ny firenena rehetra izay manaraka azy amin'izany satria tsy hitany sady tsy fantany hoe iza ny ao ambadika io. Iza hoy ianao ny ao ambadika? Hoy ny Apokalipsy 7:2 hoe ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Iza lay dragona? Ny Apokalipsy 2:7 no mamaly azy. Ary nazera ilay dragona de lay mena rana ela zay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao. Arak'izany de devoly sy satana no hanome hery sy fahefana lehibe an'ity fanjakana zay hitsangany ity. Satria de ifeny firenena rehetra ny devoly amin'ny fotoana io, anana contrôle amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany izy, anisy marika ny olona rehetra izy mba hahafahany manara-maso azy. Ho hitantsika amin'ny lesona manaraka io. Tsy vitany hoe ho voafitaka fotsiny ireo olona rehetra ambonin'ny tany ireo, fa Andriamanitra koa de tsy hanoratra mihitsy ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaran'izay manaiky sy mankasitraka n'ity fanjakana ity. Hoy ny Apokalipsy 7:15 teo hoe ary ankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany de izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainany zanak'ondry izay voavono hatrany namondrenana n'izao tontolo izao. Ny dikany ry havana de be no voafitaka satria hoy ny baiboly teo hoe ny olona rehetra ambonin'ny tany. Mino aho fa efa nandeha zao fampianarana zao ka tsy ho anisan'ny olona iankohaka amin'izany fanjakana izany na izana ianao. Ninona endrika fiankohofana ho aseho amin'izany fotoana izany satria tsy maintsy hisy endrika fiankohofana amin'izany fotoana izany mba iankohaka eo daholo ny olona rehetra. So ihany ianao fa naheno an'izao fandaharana izao androany mba tsy ho tara loatra rehefa tena hitranga zany zavatra izany. Ny 9 de mampitandrina mafy ho antsika mihitsy manao hoe raha misy manatsofina aoka izy haino. Ny olona zay lazaina fa tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana de tsy ho tafiditra mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy ny Apokalipsy 2:5 hoe ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana de natsipy tany amin'ny fariafo izy. Ny atao hoe fariafo arak'izany filaza azy zany de tahaka ny renirano fa volkano no mameno azy. Afo sy solfara no ilazan'ny Apokalipsy 1:20 azy. Hitanao, anisan'ny bomba milevina na minina lehibe ara-panahy apetraka satana sady takonany tsy ho fantatry ny olona zany rehetra zany. Ary mila fantatrao ny fisiany zany faminaniana rehetra zany. Ahafantaranao ny ametrahanao ny tongotrao, ahafantaranao zay tokony ho ataonao. Mbola betsaka no lazaina ato fa arao foana ny fandaharana fa mino fa hitondra fahasoavana lehibe anao zao afatra zao. Ary indrindrindrindra mba ahafantaranao hoe inona no fiomanana sy ny fiambenana tokony ataoko zay ho resahantsika amin'ny Tsipiriany ary any amin'ny lesona nirinany de nitondra ny lohateny ny anankiray hoe ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra zay milazalaza momba ny fiomanana sy ny fiambenana rehetra idirana amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Marina amin'ny teniny foana Andriamanitra ry havana ary tsy maintsy tanteraka ny teniny. Hoy ny Apokalipsy 1:15 sy ny 9 hoe soraty fa matoko sy marina ireo teninireo. Ary io keo izy tamiko tanteraka ireo. Izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izao hanome maimaimpona amin'ny loha ranony ranonaina ho an'izay mangetaheta. Mangetaheta ve ianao androany? Izao ny fotoana fiambenana, izao ny fotoana fiomanana.
anio ny baiboly raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Hebreo 4:4-5. Tapitra indray ny lesona androany satria foisy voafetra ihany ny fotoanantsika fa amin'ny lesona manaraka sika dia hianatra indray ny atao hoe mariky ny bibidia satria hoy ny baiboly teo hoe anisy marika ny olona rehetra izy lay gouvernement mondial io. Izany dia bomba milevina anankiray ngeza be indray apetraky ny devoly andavo n'izao tontolo izao. Aza vela isy anakana anao tsy aheno n'izany fampianarana izany fa lazao ny havana mantsakaiza teneno ny ankonana mba hiara iaino n'izany fa mino fa mbola alinanao indray izany. Samy ho tahian Jesosy Kristy sika rehetra ary amin'ny manaraka indray veloma tompoko.